Alahady fasivy volana septambra valo ambin'ny folo sy roa arivo ny sotranao an-trano toko lasy tokoa mbola manaraka ny fahitalavitra matevy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanazantsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany izay mirahalahy no hanolotra ny fandarana amin'ity ariva ity ety am-piandohana dia apetraka ny fialantsiny noho ny fahatarana satria dia zava-dehibe loatra no misety tsy Mahamasina tamin'ity androany ity miarabanao Zakina. Fa miaraba Norbert fary miaraba ihany koa atsika ny tokantrano any manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra matevy ato anatin'ny fandarana mahery indray isika araky ny voalazan'ny namana Norbert teo dia maromaro ny vaovao azo teny amin'ny kianja Mahamasina teny nandritra ny andro faharoan'ny fifantsanana andehanana any amin'ny kanina 7 mialohan'ny tena idirantsika amin'ny fanadihadiana amin'ny lafiny ara-panatanjahantena tetsy Mahamasina Zakinoa nisy ihany koa ny zavanitranga izay hoe nampalahelo moa zany tamin'ity androany satria nisy ny naratra nisy ihany koa ny ainana fohy olana teo amin'ny fidirana ny kianja satria maro ireo olona mibosesika fantsahana no hita teny amin'ny vavahady be ny Mahamasina tany amin'ny tamin'ny 12 ora tany nisy ny heratra nisy ny ainana fohy ianao Norbert nanaraka akaiky ihany koa izay ratra sy vonana azon'ireo mpijery ireo raha ny atotanisa tonga eto am-pelantanana aloha amin'izao ora iresantsika izao dia 220 ireo naratra na tonga tetsy amin'ny ACR ary anankiray namono ainy roa tena naratra mafy ary ny telo nalefa etsy amin'ny hopitaly be Felantanana midika izany fa raha io isy io Zakinoa dia maromaro ihany ny atao hoe loza nateraka izay fifanosehana tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina izay tamin'ity androany ity maromaro ihany ny olona hita naratra nandritran'izany fotoana izany atao hoe iverenantsika moa izay fanadihadiana izay aorinan'ny atao hoe lalao fanadihadiana mahakasika ny lalao nitranga teny Mahamasina mampalahelo ny tranga nisy efa tamin'ny atao hoe 10 taona mahery lasa tany no nisy tranga tahaka izay farany teo an-kianja Mahamasina nandritran'ny nandraisan'ny USGF ny ekipa afrikanina tatsimo nisy ihany koa ny ainana fohy iverenantsika izay rehefa aveo fa hoentsika manomboka fandarana aloha nanao dia omenantsika ny vokatra tao anatin'ny lalao ny onana tamin'ny Liona Senegal azo lazaina hoe tsara ny vokatra aloha zany ho an'ny Barea Madagasikara satria tsy resy tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina ny saraka tsala ronorono rotota tamin'ity androany ity ofitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny fisotro izay lalao izay tao anatin'ny 90 minitra tahaka ny tamin'ny taona 2014 dia voatazony ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra ady sahala ronoroa tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny ekipa pireneny Senegal lalao izay tafiditra tamin'ny andro faharoan'ny fifantsanana Isambondrona andehanana any amin'ny kanina 7 zareo Senegalais nanokatra nisa teo amin'ny minitra 20 tamin'ny alalan'ny Moussa Konaté Nanasala nisa ho an'ny Barea ivavy Bolin teo minitra 17 taoriny faiza miaraka injiva sy bolide teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nampiseho ny maha ekipa vaventy azy ny Senegalais ka nanao fanafiana Sislany nisy vokany izany teo amin'ny minitra 12 rehefa namakivaky ny vodilarana sy nirakiraka malagasy Keta Balde ka nampikobana ny masina rato ny leda mpiango-tsatokazo
taorian'izay dia nanova tetikady ny mpanazatra amin'ny Barea Nicolas Dupuis ka napiditra ny Carolis teo amin'ny toeran'ny Voavy Paulin. Nisy vokany izany teo amin'ny minitra 29 rehefa namono tena ny vodilaran'ny Senegal raha saika hanakana ny baolina nodakan'ny Carolis hiditra ny Naterato. Nandritra ny 15 minitra farany dia ny famalina ny fanafiany. Nisy mihitsy aza ny coup franc tokony ho tafiditra Carolis teo amin'ny minitra 7 torak izany ihany koa dia saika natafiditra baolina izy tsara ateo amin'ny minitra 2 tamin'ny ankapobeny dia nafa-po ny lalao naseho ny Barea Madagasikara teo ihany koa ny fanohanan'ireo mpijery tonga marobe ateny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Marihana fa nandesan'ny Soudan atamin'ny Sareno ohatra ihany koa i Guinée Équatoriale atany amin'ny lalao ilany ao amin'ny vondrona misy ny Barea.